Henjana ity zava-misy ity satria efa manjaka tanteraka ny tsy fandriampahalemana tato ato zay. Isaky ny manokatra tambazotra tsirasira sosialy ianao dia faty olona foana no hita izay miely manerana an'izay tambazotra sosialy izay. Vao marina mantsy ny momba an'ilay tovovavy izay hita faty satria efa nisy tovovavy izay nanaovana filazam-pikarohana izay tsy hita tao anatin'ny fotoana vitsivitsy. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay tovovavy izay hita faty no tena iomparantsika atao anatin'ny ity vidéo ity. Ny zavatra tsapa sy hita tato ato zay isaky ny manokatra tambazotra serasera sosialy dia mandre sy mahita foana fa misy faty olona etsy ary faty olona eroy ary mipetraka foana moa ny fanontaniana amin'izay hoe efa tena lasa nivadika biby tokoa ve isika olombelona amin'izao fotoana izao no lasa mifamono tahaka an'izany. Efa tsy andritsika intsony zany ilay andro izay ahatongavany izay fahafatesana izay fa dia nahoana isika samy isika ihany no mifamono ao anatin'ny izany rehetra izany satria maro dia maro ny trangana fahafatesana tato ato zay ary tsy hoe fahafatesana voajanahary io fa fahafatesana izay no ny hetraketraky n'ireo tsy mataotody izay mananao foana ka lasa mamono ny hafa ao anatin'izay habibina tanteraka izay. Ary na dia efa hita manao ezaka tahaka n'inona aza ireo mpitandro filaminana sy ireo mpitondra fanjakana mba hamongotra an'izay asa ratsy sy asan'jolahy ao anatin'ny izany rehetra izany dia hita fa tena mbola goragora izany rehetra izany amin'izao ankehitriny izao satria tsy mitrahatsa mitombo isan'andro ny ireo mpanao ratsy ao anatin'izany rehetra izany ka tena mahatsiaro miaina ao andreranantsy ny vahoaka ary mitebiteby lava ny vahoaka eo anatrehan'izay resaka tsy fandriampahalemana izay. Ka inona izany no tokony ho atao mba hisorohana an'izay tsy fandriampahalemana lava reny izay ampahazo ny vahoaka tato ato zay. Araky ny hita mantsy dia nisy tovovavy iray izay nanaovana filazam-pikarohana fa tsy hita popoka ilay tovovavy izay 12 taona izay nanjavona tamin'iny herinandro lasa teo iny. Dia voamarina izao ny momba azy satria fantatra fa ilay tovovavy izay nanjavona no hita faty. Efa voamarina fa ilay tovovavy izay 12 taona nanjavona nandritra ny farany herinandro lasa teo iny no razana izay hita tany Manjakavaradrano distrikany Ambohitra Atrimo. Araky ny vaovao voaray dia niaran'ny fanolanana izy talohany namonoana ireo tsy mataotody azy. Tsy ivona fa niala tao an-trano ny alin'ny sabotsy ilay tovovavy saingy tsy tonga tany amin'ny toeram-piasany ary tsy niverina nodintsony izy taorian'izay. Nandritra ny fikarohana azy dia voalaza fa nisy nitaky vola 2 ariary tamin'ny fianakaviany ho takalonaina. Andro vitsy taty aoriana nefa dia hita ny razana ary taorian'ny fanamarinana natao dia fantatra fa azo tokoa ilay vatana izay hita izay efa tsy misy aina intsony izay. Mitohy ny fanatiadiana ataon'ny mpitandro filaminana mba hamantarana sy hisamborana ireo tompon'andraikitra amin'ity raharaha ity. Tena mahagaga ihany ny zava-misy tahaka an'izao satria tsy vitany efa naholan'ireo mpanao ratsy zany ity tovovavy ity dia notaperin'izy ireo hatramin'ny ainy mihitsiny izany tovovavy kely izay mbola 12 taona izay nihiaran'ny fanolanana sy famonoana izay nataon'ireo tsy mataotody izany. Ka dia tena mendrika ho saziana farakin'izay mafy ireo rehetra tompon'andraikitra ao anatin'ity raharaha ity ary matoa ny afara amin'izay famonoana izay dia mety olo-pantany angambany ireo olona izay nanolana azy sy namono azy izay satria mety matahotra izy ireo so dia hitohy ny tantara raha toa ka velonaina eo ilay tovovavy ka ho sahirana izy ireo no mety ho tohin'izay. Nefa tadidio fa na ho ela na ho haingana tsy maintsy ho tratra foana ianareo izay mpanao ratsy ireny indrindra fa ireny mpamon'olona ireny ao anatin'ny trangandravatra tahaka antony. Mety tsy mbola tratra ianao amin'ity androandroany ity fa mety ho tratra ihany ianao raha pitso na afaka pitso any dia eo amin'izay voatsapanao fa tena tsy mety izay nataonao izay. Nahoana no mifamono
nahoana no mifanolana nefa dia zavatra vitany fampiresahana izany fikotiana sipa izany nefa ny sasany dia tsy te hikoty mihitsy ary tsy te handany andro ao anatin'izay rehetra izay fa dia hanolana sy te hahazo olona tsotra izao fotsiny no ao an-tsain'ny olona sasany ao anatin'izany rehetra izany ka miafara amin'izay fanaovan-dratsy amin'izay hoe fanolanana izay noho ny filana diso tafahoatra izay tsy voafehy ny antin'izany rehetra izany eo ihany koa noho ny fidorohana zava-mahadomelona izay efa tsy zakany aina intsony sy tsy zakany saina intsony ka lasa mampanao foana tahaka an'izao nataony reto olon-dratsy izay nanolana an'ity tovovavy ity ka niafara amin'izao famonona ny ainy izao. Manoloana izay mo samy naneho ny heviny ny olona ao an-tambazotra sosialy ao amin'izao fotoana izao dia araky ny fanehoana ankehitry ny olona dia toy izao manaraka izao ny fihetseham-pon'ny olona manoloana an'izay famonona an'ity tovovavy ity. Tena nisombaina ve no avin'ilay zaza no nitraketraky ny tsy mataho-tody anangaro isan'andro sy alina izay namono azy hoy ny sasany tena mendrika adorana velona izay navanin-doza ary mandriam-piadanana hoy ny sasany ihany koa tena maharary be ny fo maheno ny zavatra tahaka an'izao mbola hanody izay navanin-doza hoy ny sasany ihany koa aza hamelana raha tsy hitany mpanao ratsy ary aseho imasom-bahoaka tena misy tsy vanina mihitsy ilay olona tena aseho vahoaka ilay navanin-doza rehefa tratra dia leo ny fitsaram-bahoaka no andehy na hivoaka ny trano efa mampatahotra ahoana ary no atao hiaina mandriam-piadanana tompoko vavy hoy ny sasany tena magaga tokoa ary tena mamparary no maheno ny zavatra tahaka an'izao amin'ny fotoana tahaka an'izao dia rariny ihany raha toa ka hoisy ny fitsaram-bahoaka rehefa mahatratra olona mpanao ratsy sy manao habibiana tahaka an'izao satria nahoana matetika mantsy ireo mpanao ratsy sy ireo izay nahavanin-doza tahaka an'izao rehefa tonga eny amin'ny fitsarana dia mahazo sazy izay tsy mifanentana amin'ny heloka izay vitany na ihany koa azo lazaina hoe malefaka izany ny sazy izay hazony ao moa ireo izay manambola sy mahitahita dia tsy mahazo sazy mafy akory dia efa votsitra soamantsara sy afaka miriaria eraky ny tanàna rehefa aveo ka lasa miteraka savorovory ihany eny anivon'ny fiarahamonina izany rehetra izany ary lasa miteraka lonolony sy ilay hoe tsy maty voalavon-kibo izany ny fianakavian'ny maty manoloana an'ireo izay mpamono raha toa ka tratra ihany ilay mpamono eo anatrehany izany rehetra izany ka eo indrindra no mahatonga ny vahoaka izay matetika tsy mahafehy tena sy tsy mahatana ny fony intsony ao anatin'izay hoe fanaovana ny fitsaram-bahoaka izay koa dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo izao ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony fa ho an'ireo navanin-doza kosa dia ainganeo mba ho tratra soamantsara izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.